dimy ora sisa sasany ariva teo vao nanomboka ny fitsarana ny raharaha nitoriany Brigitte Razaka ny Lola Somaharo raha tamin'ny 9 ora maraina ny tonga tao amin'ny fitsarana nosy nitondra tehany ity PDG ny La Gazette de la Grande Île ity izay nitambotsotra teo ampitoerana tao amin'ny fitsarana tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Ny 13 jona izao no ivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha Brigitte Razaka fa mitohy amin'izao ora izao kosa ny famerenan'ny fitsarana ny raharaha nitoriany Indrirama any Lola Somaharo izay efa notsaraina voalohany ny 7 Mey 2024 lasa teo. Tikano avokoa ny nandanina ny lalam-pifidianana sy ny lalana feny antoko politika izay fototra iangany sata amin'ny feny fitsipitondrantenana ny charte de bonne conduite kasainy FES Osuniavy ny mpanao politika ho ny Front National ny antoko MFM Olivier Rakotovaza nandritra ny fivoriana andatabatra voalohany nandraisana andro tolokevitra androany. Fa mitam-bahoaka sy ny mpamatsy vola ihany koa ny fanaovatsiniana ny charte de bonne conduite io raha tsy idirana ny fanovana lalam-pifidianana ho ny mpahay lalàna James Franklin Andrianavalona izay isan'ny voasa tamin'ny dialogue national androany taorian'ny dialogue multipartite no tanterahana ny raika amin'ny 30 Mey lasa teo. Iverina mandritra ny fionana eo amin'ny anteny mera-pirenena sy mikambana amin'ny gouvernemanta ny fahavalo sy ny fahasivy volana Jona ho avy izao ny ady hevitra fa tsy hijanona ho tatitra fotsiny ihany raha ny nambarany solombavam-bahoaka ny Vangaindrano Eleonore Joasy androany. Efa ny fanarahany solombavam-bahoaka nandritra ny fandiniana ny fandaharam-potoana ny anteny mera-pirenena ny alakamisy voalohan'ny volana Jona lasa teo izany raha ny nambarany ka andrasana indray ny fampiarana azy rehefa nisy ireo solombavam-bahoaka izay nitakany tsy hanomezana fanamariana ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta tamin'ny fandalovany minisitra tsirairay teny amin'ny anteny mera-pirenena nandritra ny fanatanterahana izy ireo nitatra. Ny antsipiriam-baovao avy hatrany ary ny tambotsotra teo amin'ny toerana atao amin'ny fitsarana i Lola Somaharo ny tolakandro teo no ny fiandrasana ny anjarany amin'ny fitoriana azy amin'ny raharaha ady tany izay fanolanany amin'ny Brigitte Razaka. Androany tamin'ny 9 ora maraina ny tonga teny atoerana izy ary tsy nivoaka ny efitrano hanaovana ny fitsarana na dia efa tamin'ny 10 ora sy sasany ariva aza vao nanomboka ny anjarany tamin'ny fitsarana azy. Tao anatin'ny fitsarana nangataka ny famitsarana ny fanenjehana azy ny mpisolo vava ny Lola Somaharo momba ny raharaha Brigitte Razaka ary nanambara fa tsy misy pirofo ny fanenjehana azy ho nanala-baraka ny mpitory azy sy ny filazana amin'ny fanaovany extorsion de fonds ho ny mpisolo vava. Nambinina Raveloir Sansi Ezeka Irmalala. Ny taky ontra 50 tapitrisa ariary amin'ny Lola Somaharo ny mpisolo vava ny Brigitte Razaka tao anatin'ny fitsarana ny raharaha mahavoasaringotra ny flota le général ny La Gazette de la Grande Île ny ariva teo teny amin'ny fitsarana anosy. Isan'ny hanenjehana azy ao anatin'ny raharaha ny extorsion de fonds ho ny mpisolo vava ny Brigitte Razaka tao anatin'ny fitaom-pitsarana. Ankoatra ny Lola Somaharo, lehilahy iray izay voalaza ho mpanelanelana azy tamin'ny Brigitte Razaka ihany koa no nandalo no enona teo anivon'ny fitsarana. Nambarany mpisolo vava ny Lola Somaharo nandritra ny fitsarana fa tsy marina ny filazana amin'ny fisian'ny fanalam-baraka sy extorsion de fonds nataon'ny Lola Somaharo. Tsy mbola ny karakara valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety namoaka io vaovao io mantsy izy ho ny mpisolo vava azy ka tsy misy afaka hiampangana azy. Fangatahana ny andoavana ny volany amin'ny alalan'ny fandefasana mailaka ihany no nataon'ny Lola Somaharo ho hiatrany mpisolo vava azy io fa tsy misy mipirofo amin'ny filazana ny fanaovany fanalam-baraka sy extorsion de fonds io. Nangataka ny famitsarana ny fanenjehana azy moa ny mpisolo vava ny flota le général ny La Gazette de la Grande Île tao anatin'ny fitsarana. Mikasika io raharaha Brigitte Razaka izay antony samborana ny Lola Somaharo ny sabotsy 15 Martsa 2024 sy nampidirana azy amponja ny andro io ihany dia laza ny PDG ny La Gazette de la Grande Île tao anatin'ny fitsarana fa tsy tompon'antoka amin'ny extorsion de fonds hiampangany Brigitte Razaka azy ny tenany. Ny fifampiresahany tamin'ny mpanao gazety Real TV no efa nilazany fa i Brigitte Razaka no mbola anana ny vola ambin'ny vidin'ny tany ny tentina 1.0 miliara ariary izay novidiany io ramatoa io. 3 miliara ariary ihany rehefa hatreto no nalohany Brigitte Razaka. Saingy rehefa mitaky matetika ny volana io Lola Somaharo dia izy indray lazainy Brigitte Razaka fa manao extorsion de fonds raha ny fanazavany PDG ny La Gazette de la Grande Île.
raha tena efa nandony 1.7 miliara ariary vidin'ny tany tokoa i Brigitte Razaka dia tokony ho hita soritra ny taratasim-bola na ny porofo ny nanefasana ny vola tany amin'ny kontony hoy Lola Rasomaharo. Nanamafy araka izany Lola Rasomaharo fa tsy izay 5.7 tapitrisa ariary lazain'i Brigitte Razaka fa anaovany extorsion de fonds no manahirana azy fa ny volany 4 miliara ambom-bola vidin'ny tany izay tsy mbola nalohany Brigitte Razaka no ilainy. Ny tondra-tena moa Lola Rasomaharo androany teny amin'ny fitsarana. Efa tamin'ny 9 maraina izy no nampidirina teny amin'ny fitsarana nosy, saingy tsy tony mahazatra fa tsy nisy nahita ny dirany teny amin'ny fitsarana ho an'ny mpanao gazety izay tonga teny anosy. Tsy nivoaka ny efitranona natanterahana ny fitsarana azy moa ity PDG ny LGDI ity nanomboka tamin'ny orio hatramin'ny 5:30 ny atrehan'ny anjarany tamin'ny fotoam-pitsarana. Tokony tamin'ny 3 ora tolakandro kosa no nitambosotra teo amin'ny toerana izy. Tsy ivona fa ny 5 marsa 2024 no nosamborina i Lola Rasomaharo amin'ny ampidirina amponjavonjomaika teny an-Tamora rehefa niakatra fampanoavana io andro sabotsy ihany. Ny 3 marsa 2024 kosa no nongazana ny fitaovan'ny La Gazette de la Grande Île rehetra no nivoalaza fa fisian'ny trosany Jiramatsy voalohany La Gazette. Ity rara faharoa ity izay efa namoahana didim-pitsarana tamin'ny taona 2024. Niakatra fampanoavana indray anefa i Lola Rasomaharo niraika amin'ny 3 marsa 2024 no ny rara hafa nitoriany Jirama azy. Ity rara ity izay niakatra fitsarana voalohany niraika amin'ny 20 aprily 2024 ary nahemotra ny 9 Mey 2024 lasa teo. Efa niakatra teny amin'ny fitsarana izy ny zoma 20 Mey niandry ny voandidim-pitsarana mikasika ny fitoriany Jirama ity saingy miemotra ho amin'ny alakamisy 7 Jona indray ny didy momba ny rara Jirama io. Fa mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany no lavin'ny fitsarana ny fangatahana ny famitsorana ny Lola Rasomaharo amin'ny raharay izay mampifanolana azy amin'ny Brigitte Razaka raha ny fitsarana azy izay nifarana tamin'ny 7 ariva teo. Mbola miverina any amponja ny flotale general ny La Gazette de la Grande Île ary amin'ny 13 ny volana Jona no mivoaka ny didim-pitsarana momba ny raharaha io. Ny toy avy hatrany ihany koa ny fitsarana azy momba ny raharaha itoriany orinasa Jirama azy. Tao anatin'ny fitsarana no lavin'ny flotare general ny LGDI ny fiampangana azy ho nangalatra jiro antsokosoko izay efa nahatratratra any amin'ny 10 tapitrisa ariary nanomboka ny volana Jolay 2024 hatramin'ny taona 2024. Nambarany teo anatrehany fitsarana fa tsy nampiasa Jirama ny La Gazette de la Grande Île fa nampiasa groupe no ny fisian'ny délestage. No mariny ihany koa fa 5 ireo mpiara-miombona antoka tao amin'ny LGDI, ny 3 amin'ireo efa maty izay efa nosoloana nefa nambarany fa mahagaga fa izy ihany no mbola voatazona amin'ny raharaha io. Nangataka onitra 3 tapitrisa ariary tamin'ny Lola Rasomaharo ihany koa ny orinasa Jirama tao anatin'ny fitsarana io. Tamin'ny 4 ora lasaka fa efa nitomo vao nifarana ny fitsarana ny Lola Rasomaharo ho an'ny raharaha Jirama io. Amin'ny 17 ny volana Jona ihany koa no mivoaka ny didy momba ny raharaha Jirama io. Ho an'izay vaovao izay ihany dia naneho ny alahelo ihany koa manoloana ny fampidirana azy amponja vonjomaika tao ny fisamborana azy i Nambinina Raherimampianina ka mitaky ny tsy isiany fitanilana amin'ny fanapahan-kevitra raisy ny fampanoavana aminy sy amin'ny Doris Rakoto Samuel mpitarika ny hetsika ny raika amin'ny 3 Mey 2024 lasa teo teny amin'ny 15 ny 13 Mey raha ny nambarany Clémence Saranirinina androany. Nanamafy ny tsy mahameloka azy ihany koa masy Nambinina raha ny zavanitranga teny amin'ny 15 ny 13 Mey no iverenana raha ny nambarany Clémence Saranirinina hatrany. Tsy navela ny mpiambina ny ona tamin'ny Nambinina Raherimampianina moa androany ny mpanolotsainy ny tanàna n'Antananarivo nahitana ny Lilira Faralahy, Toavina Ralambomahay ary Clémence Saranirinina izay tonga namangazy teny Antanimora. Teny antoerana imendrika Razafin-Dratsima sy Anja Rakotondrainy. Nanao fanoherana na opposition ny fampidirana ponja vonjomaika ny Nambinina Raherimampianina filohan'ny vovonana Gasileo ny mpisolo vavazy amin'izao raha nitatitra ny entiny mpanolosainy ny tanàna Clémence Saranirinina androany.
Mamesam-panontaniana ny antony nampidirana azy amponja mantsy Nambinina kanefa tsy izy ny topokevitra sy nitarika ny hetsika teny amin'ny kianjany 13 Mey ny alarobia 13 Mey lasa teo hoy Clémence Rahanirina. Amin'izao fotoana izao moa ny mpisolo vavan'ny Nambinina dia efa miezaka manao opposition na fanoherana an'izay resaka placement sous mandat de dépôt zay a. Raha namafisiny Nambinina moa zany dia hoe tsy misy antony ary tsy misy heloka nataony ka tokony nidirany amponja zany a dia naneho ny alahelo zany Nambinina ny amin'ny hoe ahoana moa zany izy izay nanotrona fotsiny ihany an'le hetsika mbola mananjanaka kely ihany koa izy satria heritaona sy tapany zanany farany maninona moa zany izy no nampidirina ponja vonjomaika natao placement sous AMD dia nefany ny olona izay tena nitarika zany no nahazo placement sous contrôle judiciaire. Tsy tokony hitanila ny fampanohavana amin'ny fanapahan-kevitra raisiny fa tokony hahazo fahafahana vonjomaika toa ny Doris Rakoto Samuel izay mpitarika ny hetsika ihany koa Nambinina Raherimampianina raha ny afatra avy any aminy hoy Clémence Rahanirina. Efa nandray décision moa zany ny fitsarana hoe nametraka placement sous contrôle judiciaire raha mato Doris noho ny izy mbola manana zanaka kely angamba fiheveranay azy fa raha izay tokoa ny critère dia Nambinina koa mbola manana zanaka kely satria vao heritaona sy tapany zanany farany dia tokony atao tsy mitanila zany izay zany mba hoe isan'ny angatahana Nambinina hoe tokony ekena zany le fangatahana le opposition le MDN. Tokony izay tena nitarika ny hetsika hatrany mantsy raha ny lojika ny tena atao fanadihadiana alohan'ny olona rehetra niatrika ny hetsika hoy Clémence Rahanirina. Raha nisy aza raha fijeriko anazy manokana fijerina anazy manokana raha nisy aza ny hoe tokony natao ny interpellation sy natao ny fanaovana enquête moa zany hoe fienoana fanadihadiana dia tokony auteur principal aloha zany dia après zany izay vao nandeha ny Nambinina fa mifamadika moa zany tamin'ny tindra mandeha ty hoe lasa ny olona izay nanotrona ary tsy ataoko hoe tsy Nambinina rery angamba nanotrona tamin'iny dia raha antsika nahita daholo tao anatin'ireny vidéo reny fa nisy mpanao vakisova teo nisy olona be dia be teo dia pourquoi Nambinina ihany zany no samborina tao anaty tele izy mampametraka fanontaniana anay moa zany zavatra rehetrarehetra zany tonga teny amin'ny fonjana tany mora nikasa Amangy Nambinina Raherimampianina Moandroany ny mpanolotsainy tanàna n'Antananarivo nahitana ny Lilira Farala toavina Ralamby Mahay ary Clémence Rahanirina saingy tsy navelana Amangy anty filohan'ny vovonana gasy leo ity. Somary manaitra kely anay fotsiny rehefa tonga zay androany hoe Amangy ny eo an'izay hoe miray fo aminazy zay dia misy teny voarainy tompona andraikitra moa zany fa tsy azo fanginy izy ary ny zavatra hitanay teo na ny vady andefomandry aza ke tsy afaka niditra tao tsy haiko nanomboka androany angamizay ka tsara ho fantatsika ihany le zavatra rehetra mitatitra ny zava-misy fotsiny zahay nanana finiavana Amangy fa dia voasakana noho izay hoe baiko avy any ambony ny tsy ahafahana mamangy azy hatreto aloha zany dia tsara ho fantatrareo zay. Tsy ivona fa nandritra ny hetsika notarihany Doris Rakoto Samuel teny amin'ny kianjany 13 Mey ny alarobia 13 Mey 2024 lasa teo no nisamborana ny Nambinina Raherimampianina raha toka tsy voasambotra Doris Rakoto Samuel. Ny zoma rojona 13 no niakatra fampanohavana Nambinina ary nahiditra ponja vonjomaika. Omaly alatsinainy kosa no samboriny mpitandro filaminana Doris Rakoto Samuel ary avy hatrany dia niatrika fampanohavana ary nahazo fahafahana vonjomaika fa kosa ara-maso ara-pitsarana samy amin'ny 12 jona 2024 moa ny fisarana zareto. Vahiny ny fandaharana invité spécial ao aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny 7 alina raha fanomezansoa Jean Nirina mpiany lanonana donany andrarezina ajany gasy pikabary mpampianatra pikabary tsy lavina Rakoto Arsoa na i papa tsy lavina mpiany andiany mpianatra pikabary andrarezina iresahana aminao mahakasika ny donany andrarezina amin'ny alahady ho avy izao manasanao ary anaraka izany. Araka izany dia ny azany gasy no aranao aorian'izao fampahalalam-baovao izao izay ao anatin'ny invité spécial izay anasananao moa tsy saraka amin'ny Real TV hatramin'ny farany. Hotoizantsika kosa ny antsipiriam-baovao mampametram-panontaniana ny tsy mbola moany fitondram-panjakana ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena hatramin'ny androany raha nambaran'ny sekretera jeneraly Antoko Tim saika terena isoratra anarana anatin'ny lisitra mifidy nefa ny mponina saingy hatramin'izao tsy mivoaka io datim-pifidianana io raha nambarany Rina Randriamasinoro Antrany. Namerina ny anso ny amoana ny datim-pifidianana io ny Antokotiko Madagasikara androany mba ahafahana manana toky amin'ny anatanterahana ny fifidianana raha ny nambarany izy ireo nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay no tanterahany androany. Nanatrika an'izay nomena Aravao Arivony misary ny Ezekia Hery Malala.
Tokony hivoaka ny didim-panjakana amin'ny feny fiantsoana mpifidy hiatrika fifidianana ary avoaka ihany koa ny daty ny fifidianana raha tena madio ary vonona amin'ny fanantanterahana ny fifidianana ny fitondram-panjakana hoy ny antoko Tima Androany. Milaza ho isan'ny antoko manao ezaka amin'ny fanentanana ny mpifidy izy ireo araka ny nambarany sekretera jeneraly ny antoko Androany. Aiza resaky ny fitondram-panjakana miteny hoe ity ny datim-pifidianana ka loatsika samy homana. Aiza resaky ny fitondram-panjakana miteny hoe ity ny datim-pifidianana samy misoratra anarana fa ny fitondranana afaka amaly an'izay inona ny antony tsy hanaovana an'izay famoahana an'izay daty izay ka ny fitondram-panjakana izy ny tokony amaly an'izay hoe inona ny antony tsy hamoahana azy hatramin'izao raha tena madio izy ary raha tena vonona anao amin'ny fifidianana madio sy mangarahara izay eto anivon'ny antoko Tima dia miezaka manentana ny olom-pirenena foana mba hampiakatra ny taux de participation io miezaka manentana ny olom-pirenena foana izay isoratra anarana anaty lisy fifidianana miezaka ny manentana ny olom-pirenena foana izay hoe aro maso akaiky ny fifidianana. Ny fifidianana amin'ny 6 novambra araka ny daty navoakan'ny CENI no ambaran'ny sekretera jeneraly ny antoko Tima tamin'ny fampatsiahivana nataony Androany ary nilazany fa tsy maintsy hisy io fifidianana io amin'ity taona ity. Tsara aloha tsy ahivana fa ny fifidianana dia amin'ny 9 novambra 2023 raha ny nambaran'ny CENI ary ny fitondrana dia lany mandat amin'ity taona ity izany hoe tsy maintsy hisy ny fifidianana amin'ity taona ity. Efa nisy ny antony natao tamin'ny fitondram-panjakana amoahana ny datim-pifidianana ho hiatrany Irina Randriamasinoro vao nisy ny famoahany CENI ny sosikevitra amin'ny datim-pifidianana io. Sy 10 andro mialoha ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena nefa tsy mbola nisy ny famoahana ny daty ny fifidianana raha nambarana izy ireo. Ny antso foana izay hatramin'ny vao niteniny CENI hoe 9 novambra ny datim-pifidianana premier tour dia efa ny antso izay ny teo anivon'ny gouvernemanta hoe avoay ilay daty avoay ilay décret mba ahafahan'ny rehetra manana toky fa tena hisy ny fifidianana ahafahan'ny rehetra ihany koa miomana satria na ny candidat mila miomana ny olom-pirenena mila miomana terenao izy misoratra anaty lisy fifidianana nefa inona ny antony tsy mbola hamoahanao an'le convocation des électeurs marina hoe voalaza ny lalàna dia hoe 90 andro farafahakeliny fa tsy voatery andro 90 andro ane raha tena manana fahavononana ianao mba hanana ny olona fitoniana sy hanana ny olona fahavononana dia tsara ny mamoaka an'izay meloa. Nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mo Androany ireo avy amin'ny antoko Tiako Madagasikara ireo no tarihin'ny sekretera jeneraly ny antoko niresahan'izy ireo io fifidianana io. Famitaam-bahoaka sy famitana ampamatsy vola ny fanaovan-tsoniny isa tamin'ny feny vice-pitondran-teny na ny charte de bonne conduite izay asain'ny FES soniavy ny mpanao politika raha tsy idirana ny fanovana lalam-pifidianana hoy ny mpahay lalàna James Franklin Andrenaval izay isan'ny voaasa tamin'ny dialogue national nanaovana fakakevitra Androany. Nametraka fanontaniana mantsy ny filoha nasionaly ny MFM Olivier Rakotovaza raha ireo lalàna tikanjo sy tikano mifeny antoko politika sy ny antoko mpanohitra ary ny lalam-pifidianana nokitiany HCC no fototra iangany io charte de bonne conduite io. Taoriany fionana voalohany nantsoina hoe dialogue multipartite no karakarain'ny FES ny raika amin'ny 30 Mey lasa teo moa dia ny fandraisana ny tolo-kevitra avy amin'ireo mpisehatra rehetra hanatsarana an'ity charte de bonne conduite ity no notanterahana Androany mialohan'ny hanaovan-tsony izany fitsi-pitondran-tena izany. Nanatrika an'izay mendrika Razafindratsimy eo amin'ny sariny Anjarako Tondray. Ireo lalàna samihafa nolaniana teto amin'ny firenena izay fototra tsy maintsy haingany sady amin'ny feny fitsi-pitondran-tena na ny charte de bonne conduite kasain'ny Friedrich Ebert Stiftung na FES ho soniavy ny mpanao politika mihitsy no efa mametraka olana ho ny filoha nasionaly ny antoko MFM Olivier Rakotovaza Androany nandritra ny fandraisana ny tolo-kevitra. Tafiditra ao anatin'izany hoy izy ny lalàna mifeny antoko politika sy ny antoko mpanohitra ary ny lalam-pifidianana nolaniana nandritra ny fitondrana tetezamita tamin'ny taona 2012. 2011-012 kasikeny antoko politika ary 2011-013 izay kasikeny antoko mpanohitra. Tamin'ny 2011 nandiniana an'ireo ary fitondrana nanapa-kevitra tamin'ny fomba unilateral no nandany an'ireo. Io zany le lalàna tikano tsy tikano zany io asainareo ho akatoaviny io. Voakasika ihany koa ny lalam-pifidianana 2012 tsipika aotraotra valo izay nolaniana tamin'ny 2012 izay novain'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy Olivier Rakotovaza. 2018-008
samy nahalala tsika fa nolanina tamin'ny fomba mahery vaiky mitondrana azy. Hafa le lalàna nolaniny antemera-pirenena tamin'izany sy natemeran-dolona zay misy anahy tamin'izany fotoana izany iny lalàna voakiny zay namboary ny asise arakaraka izay nanaovany azy. Zay tsy fahefany akory, tsy fahefany asise akory mikitikitika an'iny lalàna iny fa nikitinle izy nakatabo. Izay ve zany ny fototra amin'ity charte de bonne conduite. Izay zany mba tiako ho tsipihina ao anatin'ny ity charte de bonne conduite asainareo ho soliavina ity. Asainareo ho soliavina ity. Nanamafy nisy maintsy ikitiana lalam-pifidianana ihany koa ny mpahay lalàna James Franklin Andrianavalona izay isany voasa tao anatin'ity dialogue national ity mialohan'ny fampiarana ny charte de bonne conduite ka sainy FES ho soniavy ny antoko politika io. Manomevana ny alabato mantsoizy ny lalam-pifidianana misy amin'izao. Maître Framane ampirorona amina période maro fa tsy hoe ao anatin'ny TGV na ACM fotsiny io asorona aminareo ange iny IM voazinareo iny raha vao tsy voaovanareo ivoaka mpifidianana io zareo nefa ny ankamaroany membre amin'ny bureau électoral ary ny fanalaram-bato eto amintsika ny expertsika voaingana kely nanao atelier zay tary amin'ny ARUP dia ny hevitra ny expertsika hoe ovay ndraiky amin'ny code dia ozy manjainy zareo hoe mbola diso fanantenana ianao raha io fotsiny nataonao fa ny tokony atao koa dia ao anatin'ny membre amin'ny bureau électoral manamarina ny kara-pifidianana sy kara-panondro ary ny listy pifidianana ny délégué candidat fa tsy atao eo ivelana ohatrany fanaovana amin'ny mpanao gazety sy ny observateur vazaha ny société civile. Fa mitam-bahoaka araka izany ity charte de bonne conduite ity raha tsy hidirana ny fanovana lalam-pifidianana hoy James Franklin Andrianavalona. Amitaka ny bailleur sy ny vahoaka malagasy raha ohatra nareo mijanona n'io fotsiny fa tsy mikitika code électoral. Ho an'ny solombavam-bahoaka ny vangain-drano izay sady mpikambana anatin'ny antoko sara tahafina kosa azo heverina fa voadika sahady ity satanivo tsy mpitondran-tena ity raha ny fampiasany ny fitondrana amin'izao ny lokony amin'ny lanonam-panjakana no jerena. Efa mampana sady hoe sanatria ve dia efa viole sady ty sata ity satria raha ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao resaka ao anatin'izy iny hoe crédible resaka ao anatin'izy iny hoe tsy fampiasana puissance publique sy ny karazany iarahantsika malala fa amintsika miteny izao dia voafeh ny liberté d'expression ny ao anatin'ny fitondrana ankehitriny malalaka dia malalaka miloko orange nefa ankara-pirenena no atao ka raha manasony-sata very zareo zany dia hijanona izay zavatra izay dia ho amprimina daholo le t-shirt sy polo sy tsy haiko miloko orange satria raha tsy izany dia viole tanteraka ny zavatra voalaza ao anatin'ity sata ity. Namala avy hatrany nefa ny tale général nitetika sain'ny filohampirenena Augustin Andriamananoro fa tsy misy loko tokony anakona ny hafa ao anatin'ny fampiarana nyity sata amin'ny feny fi tsy mpitondran-tena ity raha mifanaraka ny antoko rehetra fa anaiky izany. Ohajan'eo hoe zany fampiasana loko rehefa manao t-shirt de bonne conduite tsika dia nivaly toeto aminao dia hoe angambany vao miasa iamamiratra kokoa ny lokontsika rehetrarehetra amin'ny fahasamihafana amin'ny fanajana ny charte satria tsy hisy loko tokony anakona ny hafa izany hoe tsy tokony hosakana anehoany tsirairay ny fahasamihafana sy maizy azy ity charte de bonne conduite. Androany mono nosokafana ny fivorinan-databatra na ny dialogue national voalohany ho an'ireo antoko akoatran'ireo voasa tany amboloany taorian'ny fisokafany ady hevitra ny iraika amin'ny 30 Mey 2024 lasa teo. Fa anatanteraka 3 andro anangonana hevitra ho an'ny fanatsarana ny tontolo sosialy, politika ary toe-karena ny FFKM amin'ny 2024 hatramin'ny 30 jona ho avy izao ho an'ny eto Antananarivo raha ny nambarany toniany FFKM androany. Tsy misy ny fanapahan-kevitra ho raisina amin'izany fa natao fanangonana hevitra fotsiny ihany ho ny Révérend Tahina Ranaivoarivelo. Tao anatin'ny asa efa notanterahany FFKM isapatra ny fanaraha-masony lisy-pividianana izay nahitana lesoka tamin'ireo olona tsy tafiditra tao anatin'ny lisy-pividianana raha ny nambarany hatrany androany. Nomena Voarivony sy Ezekia Hermalala.
Betsaka ny fahabangana tamin'ny lisitry mifidy sy ireo olom-pirenena tsy tafiditra tamin'ny lisitry mifidy tany amin'ny fatra izay nanatanterahana ny andromaso isapatry ny FFKM ho an'ny fanaramasy ny fifidianana raha nitatra natao ny tonian'ny FFKM androany. Amin'ny alalan'ny andromaso FFKM io mantsy no tena misehatra amin'ny fanaramasy ny fifidianana ny FFKM raha nitatra natao ny Révérend Tahina Raneva Arvelo. Betsaka ny fahabangana aloha eo ny hoe misy ny tsy tafiditra ao anaty lisam-pifidianana dia efa nandalovany ireo le agent ny CENI ary dia reny no ezahana indray no entanina mba hiverina indray soratra anarana ary rehefa nentanina moa rehetra dia mitondra kara-panondro dia avy dia misoratra anarana dia na izany na tsy izany misy ihany ireo izay tsy natratra ny tany amin'ny fokotany dia efa nizahana hoe manentsika indray izany miakatra ao amin'ny district na miakatra amin'izay sehatra tokony afahany misoratra anarana araka izay. Taoriny io fanaramasy ny lisam-pifidianana io isy ny fihaonana isamparitra ataony FFKM izay efa nanoka tamin'ny volana May saingy ny 2020 hatramin'ny 30 jona ho avy izao ho an'ny eto Antananarivo raha nambarany tonian'ny FFKM hatrany. Fanangonana hevitra no atao amin'izany raha nambarany fa tsy andraisana fanapa-kevitra akory. Tsisy fanapa-kevitra ho raisina ao anatin'ny io fihaonana io izay entsoina ny mpisehatra rehetrarehetra fa tena ango-kevitra no atao. Mety misy ny voaresaka ny ara-tsosialy, ny ara-toe-karena, ny ara-politika, ny zavatra rehetra izay mety azo an'lora-kevitra dia raisina daholo izany dia hoentina ny fihaonam-be araka voalaza teo. Ankoatra ny FFKM izany amin'ilay andro fahatelo dia afaka hiatrika ny antoko politika, ny société civile, ny fikambanana maro samihafa izay manaraka averiko indray hoe manaraka ny lamina izay apetraka ny any amin'ny faritany. Manana andraikitra eto amin'ny firenena ny FFKM ka io no anantanterahana ny fampionana io ho hiatrany tonian'ny FFKM. Efa nisy moa ny fihaonam-be fanomanana izay nataon'ireo solotena ny mpikambana ao anatin'ny FFKM ny 7 hatramin'ny 30 martsa lasa teo. Tamin'ny fotoana io no efa nanambara ny filohan'ny FFKM fa andeha intelo miantaona io fampionana izay tanterahan'izy ireo io ka ao anatin'izany ity fampionana izay tanterahana eto Antananarivo ny farany volana Jona io ho fanomanana ihany koa ny fihaonam-be fahatelo izay tanterahan'ny FFKM amin'ny volana Aogositra. Fa tsy ny fananganana ny fatra fa 420 mihitsy no lahara-pahamena any maro antsehatra sy mananara avaratra amin'izao fa ny vidiny lavanila izay midina ambanibe ho nisy olom-bavam-boaka ny Fenerives Mohamad Ahmad fampelezan-kevitra sahady ihany koa io atao ny fitondram-panjakana amin'ny fikasana nanganana ny fatra fa 420 any Ambatsoa io izay ahitana ny mananara avaratra sy maro antsehatra kanefa tsy misy ny hoenty manana amin'izany ho kosa nisy olom-bavam-boaka voafidy tao Morafenibe Vonay sy Jean Eugène laza kosa nisy olom-bavam-boaka miaradia amin'ny fitondram-panjakana Naivra Oldin fa ho fampandrosoana ny fatra ny fananganana fatra vaovao ary tsy vaovao intsony izany. Mikaela Andrianjaka sy tokony Ainara Andrianjatovo. Manana aretina tia mifaninana ny filohan'ny Rajoelina mikasika ny fananganana ny faritra fa 420 any Ambatsoa satria voalaza ny solom-bavam-bahoaka sy teny Randriana Soloniaiko tamin'ny Miavatoro fa ho jerena daholo ny fokotany ho lasa komina ary ny komina ho lasa distrika dia nanao ny fanambaran'iny ny filoha fa hanangana faritra fa 420 ho ny solom-bavam-bahoaka ny Fenerivo Atsinanana Mohamad Ahmad. Ohatran'ny kivy ary tena mieritreritra ny tenako hoe inona ary natonga izy ny tenan'izay tsy natoriako 2 andro fa za mieritreritra ny valiny dia zao iny filoham-pirenenantsika iny zany manana aretina atao hoe mégalomane zany izy zany hoe mégalomanie zay zay le aretina io aretina io zany olona tia mifaninana olona tia ambonimbony hafa satria raha tsy diso ny fitadidiako mandatra ny Miavatoro ny laza ny filoha mpitarika Miavatoro sy teny solom-bavam-boaka sy teny hoe ho jerena daholo ny commune sy fokontany mety ho lasa commune ary commune tokony ho lasa district zay nisan'ny ilaina amin'izao amin'ny fitantanana Madagasikara ny hitany zany tonga dia mila miakatra izy mila ampina le région. Tsy ivina tokoa fa laza isy teny Randriana Soloniaiko tany Ambanja ny alahady 4 Jona lasa teo fa tsy maintsy apetraka aloha ny fandaminana eny amin'ireo vondrom-bahoaka Tsinjara-Pahefany mialohany anatanterahana ny fifidiarana eny anivon'ny komina sy ny faritra ary ny faritany mba ahafahana mametraka ny Tsinjara-Pahefana tena izy. Voalohany
ny zavatra ataotsika alohana ame tsara ny décentralisation, alohana nanova ny élection communale, de mila jerentsika fa misy fokotany maromaro tokony fa ho lasa commune. Misy commune maromaro tokony ho lasa district, misy district maromaro tokony fa ho lasa région. Zany zavatra ataotsika fa tsy maika atsika andeha hanao élection. Mirindra zay voapetsapetsaka tsara alefatsika amizay ny élection. Élection communale miaraka amin'ny mpanolotsaina miaraka aminy, élection région miaraka amin'ny mpanolotsaina miaraka aminy, élection fahatany miaraka amin'ny mpanolotsaina miaraka aminy. Io alahady efatra jolio koa nefa nanao fanambarana tany Mananaravaratra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa ho atao faritra fa 420 i Maroantsetra sy Mananaravaratra ka Ambatsoa no anarany io faritra io. Amena région zany ianareo dia ny région any Ambatsoa. Efa nazo région ianareo tany aloha tany fa nisy nanendaka izany marina zato sy marina. Ozy izao hoe noho ny fitiavanareo amin'ny président Andry Rajoelina, noho ny fifamatorantsika manomboka alohan'ny farany taona dia zao mbola ao anatin'ny session isika ho anareo vahoaka rehetrarehetra ao a Maroantsetra sy eto Mananara averina somena ny 24e région ianareo tsy maintsy fitaitsika zay. Fampelezan-kevitra fotsiny ihany io ataony filoha Andry Rajoelina mikasika ny ananganana ny faritra fa 420 io ho ny solombavam-bahoaka ny Morafenibe vonay tsy Jean Eugène. Tsy manana ny enti-manana ahafahana manome vola ny faritra vaovao fa 420 any Ambatsoa iny fanjakana hoy izy fa fampanantenana fotsiny ihany. Resaka inona dia propagande zany. Propagande ny zareo zany azony zareo atao zay teny atao mandra-pahavitan'ity raha ty. Ina moa ny manana hita eto hatramizay anao lalany anao an'izao hoe dia atao ny inona ty izy première pose de pierre dia vita dia lozana dia andeha mana lalany ray koa ry zay fa tsy na tsisy lalana na tsy manana inona ty izy tsy manana enti-manana ho entina anao an'izany tsy ahoana zany raha zany fa nafa hoe ampanantenana fotsiny le vahoaka. Tsy ny fananganana ny faritra fa 420 mihitsy no lahara-pahamihana ny Maroantsetra sy Mananaravaratra amin'izao fa ny vidiny lavanilina izay midina ambany be ho ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Fenorivo Atsinanana Mohamad Ahmad. Ny olana Analanjorofa amin'izao fotoana zao tsy resaka faritra zany mamaika azy fa ny lavani izay ny potehana tena atsika amin'ny teny zao tsisy mpividina 15 000 francs kilo ny verte. Zany nisy tonga amin'izany io deuxième capitale ny lavani io Maroantsetra io sy ny Mananara io fa tsy fantatr'olona maro satria tsy misy ny statistique mamokatra lehibe. Zany nandrasan'ny vahoaka hoe inona ary mazavatra teneny mikasika an'izay fa zany tsy laharam-pahamena ndray voalohany zay faharoa efa 10 volana sisa na efa bolana na tsy haiko na enim-bola sisa tokony ho avy amin'ny élection tsika. Raha tena tiany Maroantsetra marina izy sy ny Mananara vao tonga teo amin'ny fitondrana izy tonga dia efa nameny zany région zany fa tsy laharam-pahamena intsony zany fametrahana région amin'ny 4 volana tokony ialany fametranao fialana raha ohatra ka ilatsaka zany filohan'ny république zany. Zay zavatra ohatrana zany ohatrany hoe lalaovina ny firenena, lalaovina ny vahoaka malagasy zay ny mampalahelo ny teniko mahasolombavam-bahoaka anahy. Laza kosa ny solombavam-bahoaka na Ivra Oldinina fa fampandrosoana ny faritra ny fametrahana ny faritra fa 420 ary fangatahana nataon'ny vahoaka izay tsy vaovao intsony. Raha misy région fa 420 na fa 420 raha ohatra izay ny ampandroso ny firenena tsy ny filoham-pirenena ny mipetraka ao kory asa diloto zany fa ny vahoaka sy miponinao ka io tsy vaovaontsika tsony no manangana région vaovao région 20 tsika teo no mifangatana sy fampanantenana natao filoham-pirenena zay tenenina dia tanterahana ditatsika reny ny faritra fa 320 ka mino fa manara-dalàna anaraka tahaka ngeny ihany io fa ny anay eny anivony antenera-pirenena na ireo zay mpanoana rehetra amin'ny filoham-pirenena rehefa mahasoa ny firenena dia lahara-pahamihana aminay.
andalo eny amin'ny anteny miram-pirenena amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity io fikasana anangana ho faritra faefatra amby roapolo any Maroantsetra sy Mananaravatra io raha ny fanambaran'ny filoha Andrazoelina tany Maroantsetra Fakomaly. Famivena irosaka any amin'ny fitantanam-bolam-panjakana na ny trésor public ny vola tamberimbidy avy amin'ny fitrandrana ny arena kibon-tany araka ny fansinany etiny anteny mirandoolona raha arosaka mivantana eny fotony izany raha nonan'iny solombavam-bahoaka ny 12 Mey lasa teo. Naveriny komisiony arena kibon-tany ao amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ny endriny nandan'iny solombavam-bahoaka azy manontolo ny 12 Mey 2024 lasa teo indray araka izany ity volavola andalana mifeny arena kibon-tany na ny code minier ity izay nahintsandreo olona nandritra amin'ny fandanian'izy ireo azy ny 20 Mey lasa teo raha nitatra ny filohan'ny komisiony arena kibon-tany androany efa azo antoka hatramin'ny 9 isanjato nefa hony solombavam-bahoaka Mohamad Ahmad fa ho averin'ireo solombavam-bahoaka maro anisa amin'ny endriny nandaniany olona azy ity lalana ity mba tsy hiverenan'izany intsony eny anivony anteny mirandoolona migendrika razafin-dratsima sy anjara kotondray. Baiko avy any ambony avokoa no tanterahan'ireo olona tao anatin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifeny arena kibon-tany na ny code minier ho ny filohan'ny vomiera ny arena kibon-tany ao amin'ny anteny miram-pirenena androany. Naverina eny amin'ny anteny miram-pirenena indray moa ity volavolan-dalàna ity taorian'ny fantsiana entiny anteny mirandoolona ny 20 Mey lasa teo. Fantsiana izay tsy misy mitondra tombotsoam-bahoaka ho ny solombavam-bahoaka Mohamad Ahmad. Tena hita fa tsy nanao débat mihitsy zany ny anteny mirandoolona zany reo olona reo fa ny fahitako azy dia nisy endrika ny baiko anaovana ny satria ny zavatra tsy nanaovana débat tena anteny miram-pirenena azy nampina tao anatinao zay tonga dia hita hoe fa nisy toromarika zany niainga tany hoany na nametraka an'izay zavatra zay. Ny ankapobeny dia mamerina veriko indray mbola tsy vonona ametraka an'izany décentralisation zany fitondram-panjakana satria mbola mamerina amin'ilay centralisme zany mamerina ny fanjakana zay feheziny mpanatanteraka atia ifotony zay zany ny endrikan'izy ao. Nasian'ireo olona fantsina ny mikasika ny fandraisana ny volana avy amin'ny tamberimbidi ny arena kibon-tany eny fotony izay naverin'izy ireo eny anivon'ny fitantanam-bolam-panjakana na ny trésor public ho ny solombavam-bahoaka Mohamad Ahmad. Notazomin'ny olona kosa ny tany vola alaina amin'ny mpitrandraka arena kibon-tany izay 3 isanjato ny fanjakana Foibe ary 2 isanjato ny vondrom-bahoaka Tsinjarapahefana na collectivité territoriale décentralisée na ny CTD. Marobe ny mikasika ny listourna anatiny ao fa iny moa zany fatapakevitra ndreo 2% CTD 3% ny aty iny ray dia faharoa moa zany les préception à la source zany hoe ny fakanany vola amin'ny la source zay nekeny tamin'ny anteny miram-pirenena iny moa zany mbola ntsipahanjareo koa fa mbola verina amin'ny trésor ihany le vola zany zavatra rehetra zany anisany mahakivy ary mampalahelo mahita ny mpitondra zay mbola tsy vonona hitsinjo ny vahoaka zay mbola tsy vonona ampandroso any fotony ny firenena. Androany monina natanterahana ny asam-bomera faharoa mialohan'ny iverenany fandaniany ity volavolan-dalàna ity ao anatin'ny fivoriana Itambarambe ao amin'ny anteny miram-pirenena. Asam-bomera namerenana ny lalàna tamin'ny endriny nandaniany solombavam-bahoaka azy ho ny filohan'ny vomera taorian'ny asa natao. Nataony eto amin'ny komisiona moa zany dia namerina indray ny fanapahan-kevitra zany raisin'ny solombavam-bahoaka satria iny nisy filan-kevitra tamin'olona maro, nisy fifandraisana anjara n'olona maro, nisy adi-hevitra lava be raha tsy teny fotsiny zany mikasika an'le rapatriement de devise zay atao crédit documentaire ireny zany mba hafana mba misy fotoana zany hafan'le reo mpandraraha zay tena matianina amerenina ny vola nefa mbola asiana tsindry indray le izy novana. Ho tsarain'ny tantara ireo solombavam-bahoaka tsy hijery ny tombotsoam-bahoaka ny fidy azy ao anatin'ny fandaniana n'ity lalàna ity ho ihany ity filohan'ny vomera ny arena kibon-tany ity androany. Ka ho hitantsika eo rapitso ary mino ny tenako 90% sûr fa hitsiny commission plénière rapitso io amerenanjareo indray ny Sénat zany mba tsy hiverenany mba tsy hanaovana naveta na amerenana io any amin'ny anteny mirandoolona. Ary ny tena mampalelo ana reo solombavam-bahoaka zay nanadino ny vahoaka zay nifidy azy zay manadino ny zay nieritreritra fa ho namana ametraka an'izany décentralisation zany nefa amizao mitsipaka an'izany ho tsaran'ny tantara reo ho tsaran'ny vahoaka reo ary reo hitam-poko hitam-pirenena iza moa manaiky baiko
ny mpitondra fa tsy mieno ny feon'ny vahoakany. Iverina olona n'indreo solombavam-bahoaka raha mpitsy moa ity volavolan-dalàna ity rehefa nitondrandreo olona fantsiana tao anatin'ny fandanian'izy ireo azy. Raha tsy hivina, solombavam-bahoaka manodidina ny 30 nandalo ny volavolan-dalàna amin'ny fianarana ankibon'ny tany nandritra ny fivoriana Itambarambe ny 12 Mey lasa teo. Fa iverina ny ady hevitra eny anivon'ny anteny miram-pirenena mandritra ny fiaonany eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny mpikambana amin'ny governemanta mandritra ny fandalovan'ny governemanta tsy Christian Nsimbazaza ny 8 sy ny 9 jona ho avy izao raha ny nambarany solombavam-bahoaka ny Vangaindrano Joasy Eleonora tao anatin'ny fandiniana ny tetiandro ny anteny miram-pirenena izay notanterahana ny alakamisy 2 jona lasa teo no nandraisana ny fanapahakevitra io raha ny nambarany andrasana indray no izany ity mpikambana amin'ny vondrona parlementaire GPR ity raha tena ampiarina io fahafahana miady hevitra io na tsy. Nomena Ravoarivony sy Ezekiel Malala. Solombavam-bahoaka 530 tamin'ny 570 tonga nivory teny Nsimbazaza nandritra ny fandalovan'ny Prime Ministre Tsy Christian nanao tatitra ny asa vita teny amin'ny anteny miram-pirenena ny 14 Mey lasa teo no nitsipaka ny ametrahana ady hevitra na ny itondrana fanamariana ihany koa amin'ny tatitra izay ataon'ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta. Nanomboka ny andron'io alarobia 14 Mey io isaky ny nisy ireo minisitra niakatra teny Nsimbazaza tsy nisy nahazo nitondra fanamarian'ireo solombavam-bahoaka fa nizany no mpiainy fotsiny ihany. Indroa tao anatin'ny fisin'ny fiaonana tamin'ny governemanta io no nisian'ireo solombavam-bahoaka tsy nankasitraka izany tao anatin'izany ny solombavam-bahoaka ny Vangaindrano Joasy Eleonora. Nambarany kosa nefa nandritra ny fifampiresahana tamin'ny omaly fa efa ny fampidiniana tao anatin'ny fivoriana ny Itambarambe ny alakamisy 2 jona lasa teo indray fa iveriny ho ady hevitra io amin'ny fiaonana amin'ny governemanta. Nanapahana ny hisiny ady hevitra ny anteny miram-pirenena sy ny governemanta izay ho tanterahana amin'ny fahavalo sy fahasivy volana jona zao zany hoe amin'ny lakamisy sy zoma ho avy zao amiko fotsiny zany zava-dehibe aloha ny nanapahana an'izay. Fanontaniana ihany koa nefa no napetraka i Joasy Eleonora amin'ny tena fanatanterahana na tsy ny fanapahan-kevitra no raisiny. Ny ho fanatanterahana azy fotsiny no mampametra-panontaniana hoe tena ady hevitra ve afaka anadiady ve afaka andalina ve afaka angataka fanazavana sy fanampim-panazavana ve sa toy ny mahazatra ka parti valiana avy any amin'ny governemanta mametraka fanontaniana ny député de hijanona eo manantena aloha fa mba hisy ny tena fifanakalozana ao anatin'izay ahafahana maneho hevitra indrindra ny avy amin'ireo vahoaka izay soloinay tena izay tena maro dia maro amin'izao fotoana izao ny ataoko hoe fanambola velona ao anatrehan'ny olana maro samihafa fasairanana tsy fetezana sy tsy firindrana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny 8 sy ny 9 jona ho avy izao ny fiaonan'ny solombavam-bahoaka amin'ireo mpikambana amin'ny governemanta izay izara roa ny anatanterahana azy ka io no tapahana ny iverenany sy ny ady hevitra ho ny solombavam-bahoaka ny Vangaindrano. Ny 7 jona kosa no iverina andalo fandroana ny anivon'ny anteny miram-pirenena indray ny volavolan-dalàna amin'ny fianarana ankibon'ny tany. Lafim-baovao hafa kosa indray misy ny voafonja tsy voasoratra ao anatin'ny kahie firaketana ny anaran'olona niditra amponja raha ny hita nandritra ny fitsidiana tampoka nataon'ny ministra ny fitsarana ny sabotsy sy alina teo teny amin'ny fonja n'Antanimora nanome baiko tamin'ny mpitatana ny fonja anaraka ny fomba vaovao efa napetraka amin'ny firaketana ny anaran'ny voafonja mbola tsy voatsara sy ny voafonja efa voatsara ny ministra tao anatin'izay. Voafonja misy roa no fantatra fa nahazo alala na manokana ivoaka ny fonja noho ny antony sy azo nanoharana nandritra ny fitsidiana tampoka izay nataon'ny ministra ny fitsarana ny sabotsy alina lasa teo teny Antanimora. Ny andindin'izay ary. Nanome baiko any mpitantana ny fonja mba hanaraka ny fomba vaovao efa napetraka amin'ny firaketana ny anaran'ny voafonja azona manavaka tsara ny voafonja mbola tsy voatsara sy ny voafonja efa voatsara ny ministra ny fitsarana. Misy olona voafonja mantsy kanefa tsy voasoratra ao anatin'ny kahie firaketana ny anaran'ny olona niditra amponja raha ny nambarany. Ankoatra izay, olana eo amin'ny lisitry ny voafonja izay nasiany ministra Tsinjopeo manokana ny fampitoviana ny zo ny voafonja rehetra na amin'ny lafiny toerana famonjana na amin'ny fanaovana asa ivelan'ny fonja ka izay mafeny ny fepetra no afaka omena lalana amin'izany. Manaraka ny lalana ihany koa ny fanomezana alalana manokana raha misy antony lehibe tsy maintsy ivoahana ny fonja hoy ny ministra rehefa ny fampiresaka tamin'ny tantana ny fonja.
ny olona niditra androany aza misy hoe tsy voasoratra dia tena hosahirana ihany iza zany reny voapanga marina ve reny olo reny détention arbitraire ve reny aleo mba andeha amin'ny tokony ho izy zavatra rehetrarehetra eo ampanaovana an'le comptage zao a ny cabinet d'instruction rehetrarehetra substitut rehetrarehetra renao namoaka an'le comptage iny SOLCE dia ry zareo koa amoaka ny comptage manao comptage ny juge d'instruction ny substitut ny any amin'ny cour d'appel koa ka hatrany amin'ny cassation dia ireny rehetrarehetra zany ho amarinina aty aminareo izay ny antony ilana ny cahier ka raha maltenu dia ho sahirantsika amin'le resaka confrontation an'le isa amin'izay hoe manomboka izao dia avahana hoe ireto efa voatsara ireto mbola tsy voatsara voafonja misa roa no nahazo alalana nivoaka ny fonja ny sabotsy 3 jona lasa teo tamin'ny 10 sasany alina tamin'io sabotsy io moa no nanantanteraka fitsidiana tampoka teny amin'ny fonja n'Antanimora ny ministry ny fitsarana niaraka tamin'ny délégation avy amin'ny fitsarana mbara tonga voalohany Antananarivo sy ny PAC ary ny kabinetrany fitsidiana tampoka fahatelo nataon'ny ministry ny fitsarana landy mbola tiana teny Antanimora raha toka voalohany no nidina tamin'ny andro alina izy fa fidinana tamin'ny andro atoandro ny roa hafa miteraka asa ho an'ireo voafonja ny famakiana vato sy fanamboarana fromage eny amin'ny fonja ny tsy hafa ka maro amin'ireo voafonja miasa sy mitady vola amin'ireo asa tanana ireo nambaran'ireo voafonja nandritra ny fanadihadiana natao taminy fa miasa tahaka ny olona rehetra izy ireo ary mandray karama tahaka ny mpiasa rehetra amin'io famakiana vato io sy ny fanamboarana fromage ansitrapo ny fanatanterahana ny asa fa tsy misy faneritereny hoe ireo voafonja izay manao asa ivelan'ny fonja ireo nandritra ny fanadihadiana natao teny tsy hafa ny fahina amin'ny 20 ny volana May lasa teo teny antoerana moa inambinina Ravelo Arslan. Ny famakiana vato sy ny fanamboarana fromage no asa fitadiavam-bola manokana ho an'ny fonja ny tsy hafa hoentina anatsarana ny tontolon'ny fonja sy ireo voafonja. Ireo voafonja ihany no ampiasaina eto amin'ity toerana famakiana vato ity mba ahafahan'izy ireo mitady sy misitraka ny vola entina anamorana ny fiainana andavanandro n'ireo voafonja. Misy amin'izy ireo no manana talenta avy tany ivelan'ny fonja ka mora taminy no nandray ny asa. Misy ihany koa nefa ireo voafonja no ao anatiny vao nianatra ary nahay na ahafahana mitady vola raha nambaran'izy ireo. Mbola mbola sasasaza zany tena tantanana dia efa miaraka amina olona mpanao vato efa mahay tonga taty amin'ity toerana ity zany nanohatra ny fokasy kely tany tanàna tany taritarika dia nanao zavatra tsy nety efa enitaona zao zany taty fa resaka vakivato zany tena tsy haiko fa za mpamboly asa tany ny haiko dia miompy aomby za moa ko avy fianarasoany tanindrazako fa faela be any gatra affaire faty olona na tonga anaty dia nikiara taty aho zao efa avita 3 taona zao dia fisaorako an'Andriamanitra moa zany a mba navoaka andreo aty aho na niarana agnampy n'le nianatra namaky vato teto. Mandray karama isam-bola no voafonja ireo ary misitraka sakafo tahaka mpiasa rehetra ihany koa mandritra ny asa izay ataony. Fanaovana ny condition be zao ara-dalàna tsara daholo tsisy faneriterena tsy tratrinenena ataonay mandray karama ara-dalàna sakafo ara-dalàna tsara mihitsiny. Ny fanaovana ny asa ivelan'ny fonja no anararotana mahazo rivotra madio sy anjara masoandro raha nambaran'ireo voafonja miasa ivelan'ireo. Ny famakiana vato ihany koa no ahafahana mivoaka hoy izy ireo. Tiako le asa ka fahasorako an'Andriamanitra mihitsy mba nahitako rivotra fa any fanampifatrana tao zao fa 13 taona ny hity tao nefa mba nahazo an'le fahazavana aho dia afa vonina zany agnaraka ny lalàna hanao an'le asa. Misy ampahany vato vakina izy ireo no entina anatsarana fonja. Ny ampahany kosa entina hitadiavam-bola ho an'ny fonja ny tsy hafa ho ny lehibe ny mpiandry fonja. Lafim-baovao ny fampianarana kosa indray efa mahita ny fianarana alehany ny 10 isanjaton'ny ankizy manala baccalauréat frantsay raha nambarany proviseur ny Collège de France. Efa nanomboka tamin'ny classe de seconde mantsy raha nambarany no misy ny torolalana atao amin'ireo mpianatra. Efa nanomboka tamin'ny volana Mars moa io fanadinana io fa mitohy amin'ny filozofia sy ny adina ambava amin'ity herinandro ity. Eny amin'ny lycée français moa no ivitoeram-panadinana tokana nanantanterahana ny baccalauréat frantsay izay nanomboka omaly. Nomena Ravoarivony sy Ezekiel Malala.
Efa nitady fianarana ataony aoriany baccalauréat ireo mpiadana nanomboka ny volana desambra ho ny proviseur ny Collège de France. Tsy mitsapatsapa noho izany fa efa mahay ny lalana alehan'ny mpianatra iray vao manala ny baccalauréat frantsay. Efa mandeha mihitsy manomboka desambra niveau terminal manomboka desambra dia efa mandeha ny inscription fitaviavan'ny zareo ny fianarana toy ny fianarana zany dia efa nanomboka tamin'ny 1er juin teo nefa nivaly le izy efa nanomboka namaly ny ankabeazan'ny lekisy 7,900 lekisy dia efa mahita ny université ianarany daholo amin'izao fotoana izao. Efa mazava tsy satria efa mitenina teo manomboka any amin'ny secondaire izy efa manomboka mikarakara an'le izay orientation zavatra ao atao mandritry ny fotoana ianarany amin'ny lycée zany ny ankizy. Mandeha miandalana ny fanatanterahana amin'ny baccalauréat frantsay ho hatrany proviseur ny Collège de France. Efa nanomboka efa ny fandeha liza efa mandeha miandalana tsikelikely zany efa nanomboka tany amin'ny mars mois de mars dia efa nisy nandeha ny épreuve écrite ny spécialité zany dia zao zany philosophie sy ny grand oral izany mamarana azy amin'izao. Mpiadana miisa 200 no nanala ny baccalauréat frantsay ho an'ny Collège de France raha ny fanadihadiana natao hatrany. Manodidina ny 17 taona no miatrika an'izany ny ankizy. Eny sarotra ihany satria nga nijerena ny taonan'ny ankizy 17 taona 18 taona io daholo ny ankabeazan'ny ankizy nefa ny tadiavina zavatra betsaka aloha hoe ny exigence be da be zany no miandriandry zareo dia mafimafy ihany lisy raha jerena mafimafy ihany amin'le taonany raha amin'le taonan'le ankizy. Amin'ny farany volana zona no ivalon'ny fanadinana raha nambara ny mpitantana ny sekoly manaraka ny fampianarana frantsay.